ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-miarahaba antsika rehetra revako malalatra trity zoma 7 ny volana me ity. Ny voalahatra mofanantsika anio dia ny asan'ny apôstôly 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 17. Asan'ny apôstôly 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesôsy, dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa niraisinareo va ny fanahy masina fony vao nino ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary hoy Paoly, ho amin'inona no nanaovam-batisa anareo? Dia hoy ireo, ho amin'ny batisan'i Jaona. Fa hoy Paoly, Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha naray izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahan'i Paoly tanana izy dia nilatsaka tany ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany, ary tokony ho 12 lahy no isan'izy rehetra. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Rehavana ity mofinaina eto am-pelatanantsika ity dia mampianaritsika miresaka manokana momba ny akon'ny fandraisan'ny olona ny fanahy masina. Na izany zany nefa dia manitsy zavatra diso roa koa ity boky ny asan'ny apôstôly ity, na ahafahantsika ny marimarina kokoa manitsy zavatra diso roa izay lehibe tokoa eo amin'ny fampianaram-pinoana. Voalohany dia momba ny batisan'ny fanahy masina sy ny momba ny batisan'ny Jaona. Raha toa ka mamaky tokoa itsika ity asan'ny apôstôly 7 ity dia toy ny hoe samy hafa ilay batisan'ny fanahy masina sy ilay batisan'ny Jaona. Raha toa ka mamaky azy isika, satria Paoly dia mametraka fanontaniana manao hoe batisan'iza no ho amin'inona no nanaovanao batisanareo, na azo adika koa le izy manao hoe batisan'iza no voarainareo. Dia mamaly ireo mpianatra manao hoe mibatisan'ny Jaona ka. Dia avy eo Paoly vao nanao batisany ny fanahy masina. Avy eo Paoly vao nanaova batisany ny fanahy masina. Dia raha ohatra ka somary mijery maimaika isika izany, dia izao itsika manao hoe samy hafa ve zany ny batisan'ny Jaona sy ny batisan'ny fanahy masina. Raha toa ka jerena dia tahaka ny fiantombohan-javatra ihany anefa ity asan'ny apôstôly 7 ity. Tsy afaka milaza mihitsy isika ho manao hoe inona natao hoe batisan'ny Jaona ary inona natao hoe batisan'ny fanahy masina. Tsy tena azontsika valiana amin'ny atsipiriany zany. Raha ohatra ka jerena amin'ny hoe batisa kristianina ankehitriny dia metraka fanontaniana hoe le batisa kristianina ankehitriny ve zany batisan'ny Jaona sa batisan'ny fanahy masina? Dia misy ny mivoy amonjam-peo sasany hoe io batisa natao tany amin'ny fiangonana nisy anareo dia batisan'ny Jaona io, fa ny batisan'ny fanahy masina dia hafa mihitsy, lay mampiteny amin'ny teny tsy fantatra, lay fandraisana ny fanahy masina. Izay no ahitsitsika eto rehefa ko malala. Fa ny batisa kristianina, io nanaovana batisantsika io dia batisan'ny fanahy masina. Batisan'ny fanahy masina, batisa famantarana ny fandraisantsika ny fanahy masina. Zay io batisa io. Ary tsy tokony ho misarasara amin'izany mihitsy ny mpino rehefa ko malala. Satria betsaka ny fampianarana maro isan-karazany mireny mpino na anaresahany eny andavanandro eny izay manozongozona izany fampianaram-pinoan'ny mpino zany manao hoe tsy tena ilay batisan'ny fanahy masina io fa batisan'ny Jaona io atao aminareo io, fa ny batisan'ny fanahy masina dia hafa mihitsy mahatonga ny olona afaka miteny amin'ny teny tsy fantatra. Tsia, batisan'ny fanahy masina io natao izay hitantsika io, iainantsika io. Mazava efa niresahantsika tamin'ny fampianaram-pinoana indray maka teto mofinaina fa ny batisan'ny Jaona dia io efa ny fitian'ny Paoly io hoe batisan'ny fibebahana.
ny batisan'ny jaona dia batisa natao hoan'ireo jiosy hoan'ireo jiosy satria tsy inona Paoly sy Apôlôsy dia nitety vohitra ka teny amin'ny sinagoga teny amin'ireo toerana be jiosy aloha ny andohany zay izy vao makeny amin'ny jentilisa indray dia ireo zany efa vita batisan'ny jaona ireo jiosy ireo vita batisan'ny jaona izy ireo dia zany hoe efa tafaverina ao amin'ilay fifanarahana tamin'Andriamanitra jiosy ireo zany tsy tokony adonoantsika fa prozelita zany ireo jiosy ireo zany hoe ireo olona reo dia jiosy firazanana dia natao batisa mba hiverina amin'ilay ataotsika lay fanarahana tamin'Andriamanitra sy Abrahama niala tamin'Andriamanitra mantsy ny jiosy dia lay batisa zay nitoriany jaona mpanao batisa de ny fibebahana hoe mibebanareo miala amin'ny lalan-dratsinareo dia raiso Jesoa fa izy lay famelan-keloka dia zany hoe fitaomana ny jiosy hiverina ao amin'ilay perita abrahamika na lay fanarahana tamin'ny Abrahama tsy maninona fanarahana tamin'ny Mosesy ilay batisa zay batisan'ny jaona fa ankehitriny kosa zany hoe satria mbola ao alohan'ny pentekosta zany mbola alohan'ny pentekosta zany io batisan'ny jaona natao tamin'reto olona zay tany Efesosy reto mbola alohan'ny pentekosta fa aveo tonga ny fanahy masina ndrotsaka ny fanahy masina dia aty amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa de zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny manao hoe tokony ho atao batisa amin'ny fanahy masina nareo satria nareo natao batisa talohany natokavany fanahy masina ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpiny rehetra noho zany de zao tokony ho mandray ny fanahy masina ianareo fa izao am'izao andro eny antsika zao itsika efa aty aoriana ny batisan'ny jaona efa aty aoriana ny latsahan'ny fanahy masina noho zany de zao tsy misaraka itsony amintsika ny batisan'ny jaona sy ny batisan'ny fanahy masina fa iray ihany io batisa ataontsika io de batisa kristianina arak'izay tenen'ny Paoly eo amin'ny Romanina toko fahaenina hoe batisa kristianina io noho zany de tsy tokony iozongozona mihitsy le avako malala ny finoantsika sy ny faharesendaharitsika fa batisa kristianina io nataontsika io fandraisana ny fanahy masina raha mametra-panotaina amintsika zany soatra masina eto manao hoe efa niraisinareo ve ny fanahy masina fony voanina ianareo de ny valiny eny tompoko raha metra-panontaniana manao hoe batisa inona nanaovana anareo dia batisa kristianina satria tsika de efa teorinan'ny pentekosta retolona natao batisa reto averina indray alohan'ny pentekosta retolona natao Paoly batisa tamin'ny fanahy masina reto de talohan'ny pentekosta izy no nandray ny batisan'ny jaona zay natonga ny Paoly nanovona lay batisa ny fanahy masina teo aminy fa raha am'izao andro antsika zao tsy ilaina tsony zany hoe ity batisan'ny jaona de verena natao batisa fanondroandray atao batisa ny fanahy masina tsy ry avako malala fa batisa feny io atao atsika io zay atoka mazava tsara ry avako malala ny fampianarany fiangonana moa no azavaiko aminao eo amin'ny faharoa de izao io koa zany i Paoly de manazava tsara fa teto moa zany reo olona reo de tsy naheno mihitsy amazava ho azy satria Paoly ny teny manao efa nandray ny fanahy masina fafezanonareo satria le fanahy masina nilatsaka tao Jerosalema ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ireto olona reto zay mahajiosy azy dia tsy nahafantatra mihitsy tamin'ny fampianarana jiosy tsy hoe zay tsy nahariany zany fanahy masina zany mihitsy Jesosy aza vao nitoriana voaingana voanampahafantarana hoe zanak'Andriamanitra mainka ava zany hoe fanahy masina zany tsy renay mihitsy zany tsy fantatra akory hoe inony zany zay natonga amin'ny Paoly nanao batisa azy dia ny zavatra faharoa revako malala zay tsara koa ny ahitsy eto dia azavaina tsara ny marimarina kokoa dia rehefa nametrahan'ny Paoly tanana izy ireo de nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany dia eo lay tsy misy hafa am'lay nitranga tany nidikan'lay hoe niteny amin'ny teny tsy fantatra dia ndrandray ataontsika hoe lalana tsy maintsy izoran'ny olona natao batisa amin'ny fanahy masina rehetra ny teny amin'ny teny tsy fantatra eny tokoa tena asan'ny fanahy masina ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra mazava zany
mazava zany tena misy olona tokoa baiboly te manazava an'izany io le ataon'ny teny grika eo glossolalia zany hoe tena misy mihitsy ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra misy am'ysoratra masina antsoina hoe xénolalia na lay ataontsika hoe fiteny amin'ny fiteny mbahiny lay fiteny amin'ny fiteny mbahiny fa misy ny ataony hoe fiteny amin'ny teny tsy fantatra zany hoe rehefa nandray ny fanamasina ny olona dia mety miteny amin'ny teny tsy fantatra izy fa nomeza-pahasoavana ny miteny amin'ny teny tsy fantatra dia eto an de ity asan'ny apôstôly fa 7:10 ity zany an de mampatsiaro toy ny mamerina tao Efesosy ilay nitranga tany Jerosalema ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa nanao batisa ripetera ny apôstôly dia asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faefatra de niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ireo olona tamin'ny teny isan-karazany ireo olona rehefa avy natao batisa dia izay koa no tiany asan'ny apôstôly ao an-tsaintsika zany hoe rehefa natao batisa koa reo olona reo tany Efesosy dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra koa izy zany hoe toy ny famerenana ilay tantara tany Jerosalema no tia mitranga eto Efesosy ity fa izao satria fanomezam-pahasoavana ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra dia mazava ho azy tsy ny fanomezam-pahasoavana dia tsy hoe mitovy daholo ny fanomezam-pahasoavan'ny olona rehetra ity olona natao batisa teto ity dia niteny tamin'ny teny tsy fantatra ireo olona ireo fa tsy hoe isak'izay atao batisa akory ny olona dia ho tsy maintsy amin'ny teny amin'ny teny tsy fantatra avokoa ekentsika fa misy miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy dikevitra io itsika teo fa izao tsy tanjona akory ny miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy tanjona tsy hoe zavatra tsy maintsy tanteraka ny teny amin'ny teny tsy fantatra dia Andriamanitra ihany mampiteny ny olona arak'izay fotoana tiany ny tompo itenena anazy ary zao mandrakariva raha ohatra ka misy amin'ny teny amin'ny teny tsy fantatra eo de mandrakariva hoy Paoly vakitsika tsara ny Korintiana voalohany 2:20 dia misy olona koa nefa mahafantatra ny dikan'ilay teny amin'ny teny tsy fantatra mandika ilay teny amin'ny teny tsy fantatra lay teny amin'ny teny tsy fantatra dia le tenenina ao amin'ny asan'ny apôstôly 3:20 hoe tenin'ny anjely izay mety misy olona miteny an'izany fa zao raha misy olona miteny an'izany de misy olona koa tsy drin'ny fanamasina ao zay afaka andikan'ilay teny hoe zao ny dikan'izany zao zany dikan'izany teny teneniny zany fa ny fiheverana hoe ny olona rehetra natao batisa na ny olona rehetra nandray ny fanamasina dia tsy maintsy ho ny teny amin'ny teny tsy fantatra avokoa de tsy zay ry avako malala raha mamaky ny galatianina isika de hitantsika tsara ny epistily nosoatan'ny Paoly ho an'ny galatianina manazava ny asan'ny fanamasina ny vokatry ny fanamasina galatianina 5:2 de hoy Paoly ny vokatry ny fanahy de fitiavana izay miseho amin'ny fifaliana endriky ny hoe fifaliana fedanana faharom-po famorapana fanaova-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po zany hoe tsy zay rehetra nandray ny fanamasina akory de asain'ny tompo miteny amin'ny teny tsy fantatra fa misy fanomezam-pahasoavana be de be ateraky ny fanamasina rehefa raisin'ny olona misy tonga mpaminany toriteny zany misy tonga mpanasitrana mpitsabo misy tonga misy olona fitiavana io galatianina 5:2 de olona vokatry ny fanamasina de lasa olona manana fifedanam-po izy fahamorapanahy izy tia manao soa izy tia manao ny marina izy malemy fanahy izy be de be ny asan'ny fanamasina ravako malala fa manjary disevitra atsika raha mitsara ka manao hoe zay olona rehetra nandray ny fanamasina de tsy maintsy amin'ny teny amin'ny teny tsy fantatra fa izazany tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra no zany de zao tsy manana ny fanamasina tsy ianao manam-pitiavana ny fanomezam-pahasoavanao hafa mihitsy mety ho fanomezam-pahasoavana mizara tia namana fanomezam-pahasoavana mampianatra fanomezam-pahasoavana mamangy mampahery mihira mampianatra sy ny sisa rehetra de karazana fanomezam-pahasoavana be de be no nomen'Andriamanitra zay ilaina amin'ny fitoriana ny filazantsara no zany dia ny hevi-diso itsika de ny fiheverana manao hoe ny miteny ny vokatry ny fanamasina de zao ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ihany tsia raha misy an'izay eto de tsotra toy ny famerenana sy fampahatsiahivana na io le teny hoe paralelisme izay tany amin'ny toko faharoa sy ny toko faha 7:10 fotsiny ihany io eto revako malala dia amaly ny fanontaniana lehibe isika izay napetraky Paoly manao hoe efa nandray ny fanamasina ary fe zany
ianareo. De ny valiny de zao efa nandray ny fanahy masina isika. Efa nandray ny fanahy masina isika satria tsika mino. Romanina toko vavaly de manazava an'izany mihitsy. Efa nandray ny fanahy masina itsika satria mino an' Jesosy tompo sy mpamonjy. Dia efa nandray ny fanahy masina satria batizan'ny fanahy masina ataontsika io. De inona zany ry avako malala? Raha efa nandray ny fanahy masina isika, de inona ny tokony ho toetratsika? Inona ny tokony ho fiainantsika? Dia raha mamaky ny toy ny tantara isika de zao ry avako malala, ny olona nandray ny fanahy masina de olona mahery. Olona nandray fanahy mahery, de olona tsy mora kivy, olona tsy mora resy, olona voadioka tsy ampangainy zao tontolo zao, tsy ampangain'ilay ratsy, tsy kivian'ilay ratsy, mety marary izy, mety ho mamoy avatiny izy, mety ho mandalo fizantoetra ao anatin'ny asa izy, mety mizatra be deaibe lalovany. Fa satria efa nandray ny fanahy masina izy, satria nandray ny fanahy masina isika, de manana fanahy mahery. Lay fanahy mahery eto anatintsika de lay fanahy mandresy, lay fanahy mampatsiaro atsika fa mpandresy isika. Satria efa nandray ny fanahy masina itsika de tsy olona azerazera ny fizantoetra na adabodaboky ny fakapanana na atsikasikasin'ny fiampangany satana hoe enao koa ve de tiny, enao ve tiny de zao sy ny sisa rehetra. Fa ny fanahy mahery ny ato anatintsika de mampatsiaro atsika fa mpandresy isika. Manana fifaliana, manana fahatokiana fa tian'Andriamanitra. Fa ny faharoa lay fanontaniana hoe efa niraisinareo ary ve zany ny fanahy masina? Dia mandray ny fanahy mahery isika fa tsy fanahy osa, fa efa niraisitsika koa le fanahy masina de mahatsiaro mandrakariva isika ho zanak'Andriamanitra. Mahatsiaro mandrakarivintsika ho zanak'Andriamanitra ka piray lova amin'ny Kristy. Ny hoe piray lova amin'ny Kristy de olona mahafantatra ny toerana hovan-tany miala ety, mahafantatra ny antom-pisiny, ny fanahy masina atao anatintsika, de fanahy mampahafantatra atsika sy mampatsiaro atsika ny sata misy atsika. Hoe satan'ny zanak'Andriamanitra, tsy satan'ny zanak' zao tontolo zao. Ny satan'ny zanak' zao tontolo zao de satan'ny fahamaizinana ka manao ny asan'ny zanaky ny fahamaizinana. Io le tenen'ny Paoly amin'ny Efesiana toko 1 manao hoe mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. De mpino ry avako malala, efa nandray ny fanahy masina ve isika? De zanaky ny mazava isika de manao ny asan'ny mazava. Inona ny asan'ny mazava? Mahay mamela olona rehefa tezitra, mahay manitsy olona rehefa mahita olona diso, mahay mampifaly olona rehefa ao anatin'ny alahelo, mahay mizara, mahay manaiky hitondra ny filazantsara, manam-pandeferana. Zany rehetra no asan'ny zanaky ny mazava ry avako malala. Ary izany ingeny dikany hoe Pentekoste fampahatsahivana atsika fa ny fanahy masina atao anatintsika de mahatonga atsika ho zanaky ny mazava, mampatsiaro atsika ny zanaky satany misy atsika de ny satan'ny zanaky ny mazava. Efa nandray ny fanahy masina ve zany ianareo? Ny fahatelo de zao manaiky ho vavolombelona hanambaran'ny tompo, manaiky hijoro ho vavolombelona, vavolombelona amin'ny teny, amin'ny asa, amin'ny fiaina manontolo ny maha-kristianina. Eto Madagasikara afaka malala de mbola ny antsasaky ny malagasy no heverina ho nandray ny filazantsara. Be de be ny olona mbola tsy nandray ny filazantsara na eto Antananarivo sy ny manodidina ihany aza. Mbola betsaka ny olona izay mbola tsy nandray ny filazantsara. De miandry ny fijoroana vavolombelona zay tokony ataotsika izany. Ny mpino de andrasana ho vavolombelona amin'ny fitoriana ny filazantsara fa ny fiainana kristianina koa dia tena ilaina ny fijoroana vavolombelona. Manoloana ny hoe ny faharatsiana, ny fahalovana, ny tsy fahamarinana dia tokony amin'ireny toerana ireny amin'ny fotoana rehetra no hijoroany ny kristianina vavolombelona. Efa nandray ny fanahy masina ve zany sika? Raha nandray ny fanahy masina isika dia tsy maintsy ho vavolombelon'i Jesosy ao anatin'ny fahasahiana, ao anatin'ny fitiavana, ao anatin'ny fijoroana na dia anatin'ny sarotra azy zany. Efa nandray ny fanahy masina ve ianareo?
de nylafy ny faefatra ry avako malala ny efa nandray ny fanamasina va ianareo de izao koa manaiky ny ho fitaovana eo amin'ny fiainantsika isan'andro hanao zava-baovao amin'ny fiarahamonina raha mitenitsika hoe zava-baovao dia tsy am'ilay fijogana vavolombelona ma kristianina io andavanandro ihany fa manaiky ampandroso ny fiarahamonina hamerina ny olona rehetra ao am'ilay endrik'andriamanitra mamerina le olona am'ilay tena toetra izay noharian'andriamanitra ny olombelona dia ho akaikin'andriamanitra zay ny mahatonga ny kristianina ho engagé zany hoe tsy hoe vavolombelona mitorony tompo amin'ny miaritra amin'ny fahoriana mitory an'i kristy fa kristianina engagé ny anatin'ny fiarahamonina any olona mandray andraikitra anatin'ny fiarahamonina any olona tsy midaza-potsy ny fahavoazan'ny firenena ny fahavoazan'ny mpiray-tanindrazana fa olona manana hevitra manana fijery manana fomba fiasa hoentina ho an'ny fiarahamonina ry havako malala azany no ambarany asan'ny apôstôly ry havako malala efa nandray ny fanamasina ianao efa nandray ny fanamasina ianao de nomen'ny tompo fanomeza-pahasoavana maro isan-karazan'ny fiangonana ny teto Efesosy moa de niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra fa ny ianao dia men'ny tompo koa ianao taoriana zay badisy zay ny fitiavanamana fitiavan-tanindrazana fitiavanankohonana ny fahafoizana ny adidy renydretreny dia endriky ny fanomezam-pahasoavana ny men'ny tompo anao zay zao ary fampahirezana ry havako noentina mamarana zao mofinainy zao anao zanak'andriamanitra ianao efa nandray ny fanamasina ary efa nomen'ny tompo fanomezam-pahasoavana de mahireza mijoro vavolombelona matoky ny fitiavan'ny tompo ary mandehana amin'izay asa tiany tompo ataonao de ataovy ampitiavana ataovy ampifaliana ataovy ampaharetana ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa efa nomenao maimaim-poana ny fanahinao masina tamin'ny alalan'ny finoana ian'i Jesosy zanakao tamin'ny alalan'ny fanekenay anao tompo sy mpamonjy ka nahatsiarovanay fa mpanoty izahay dia nandray ny famelan-keloko atao aminao ary de ampitoerinao ty anatinay ny fanahinao masina efa nandray izany zahay dia tonga tempolonao ny vatanay ny fiainanay ny tenanay ny tokantranonay izahay ao anatin'izany no andraisanay ny fanomezam-pahasoavana nomenao de aza velanao ho malain'izay tompo ampaherezo hoe hafanafo amin'ny fanomponanao ampaherezo andeha amin'ny fahamasinana amin'ny fiainana isan'andro ampaherezo ho mahatoky anao amin'izay rehetra hitondrananay dia izay rehetra eo aminay tompo de fanomezam-pahasoavana nomenao anay avokoa reny de omeo anay ny fanahinao masina aizanay mitondra mitantana miaina araka ny filazany tsaranao miandry anay ny tanindrazanay miandry anay ny namanay miandry anay ny ankonanay miandry anay ny fianakavianay ampahafantaranay ny fahatsaranao Andriamanitra de omeo faharetana sy fahalemem-panazay na dia marifo aza tompo de avimbino amin'ny fanahinao masina ho mahatoky hatrany ary aza vela isy andrombaka tompo ny satroboninahitra efa nomenao anay amin'ny mahampino anay terizo ny asanay ny tokantranonay ny fiarinay ny asanay terizo tompo ahavokatra be ho voninahitra ao Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompony ny fiainanay amen.